Olona nahavita soan'ny firenena no mendrika omena ny marobonina i-pirenena. Tokony handroso i Madagasikara raha anisan'ireo olona nahazo maroboninaitra io no jerena. Anisan'ny mampametra-panontaniana ny anjara biriky izay napetraka ireo olona sasany hanatsarana ity firenena ity, hoy ny Jeneraly Ramagavelo Désiré. Efa nanambara ny filoham-pirenena fa ny olon-mendrika ihany no misitraka ny marobonina i-pirenena, tsy hita taratra izany ankehitriny. Ny maroboninaitra ny laram-boninahitra ireny aloha raha ny tena izy dia olona hoe mendrika amin'ny zavatra ataony ao amin'ny asany amin'ny andraikitra izay raisiny ary mendrika eo amin'ny fiarahamonina ary olona lazana hoe alaina tahaka filamatra satria rehefa mena maroboninaitra ianao dia rehefa tonga ny andro hoe tsy ohatrony ianao fa maty dia tena hoe ny firenena mihitsy ny manome haja sy voninahitra anao raha raisanao tsirairay ireo olona nahazo maroboninaitra ampon'ireo mampanontany tena ihany indray hoe inona marina moa tena nataon'ity olona ity raha ny fahitana ny zavatra misy eto amin'ny firenena tokony ho vitsy dia vitsy ny mahazo an'izany maroboninaitra rany. Tsy loza ny risirisy eto amin'ny firenena araka ny nambarany trany. Misy ny dingina mela araina fa tsy omena fahatany ny maroboninaitra ary tokony tsaraina amin'ny asa vitan'ny olona iray omena izany. Isaky ny sehatr'asa na dia tokony ny fiarahamonim-pirenena aza dia tokony misy ataontsika hoe sehatra afaka manao an'izany dia ireny no manao sosokevitra hoe reto olona reto ato amin'ny sehatra misy anay dia mba mendrika ny azo laram-boninahitra ohatr'izao. Dia zay vao mandinika ny eo amin'ny grande chancellerie hoe tena zay ve ny zava-misy. Zay no mahatonga amin'ny teny iny hoe ny dossier izay alefany tokony mipetraka mihitsy izy reto ny zavatra vitany, reto ny zavatra nisokafany, reto ny fa tsy alefa fotsiny hoe iny ianarany dia efa 5 taona nanaovana asa izy dia zay fa inona ny vokatra le 5 taona le izy amin'ny sehatra rehetra na tsy nanao porofitra nahita maso amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena dia misy ritsoritsy. Fankasitrahan'ny firenena ny maroboninaitra ka tsy tokony misy idiran'ny sehatra politika. Vavolombelon'ny mpiasa ny banga voavadika, hoy ny Jeneraly Ramagavelo Désiré. Ankoatr'izay, efa tsy misy lanjany intsony ny atao hoe maroboninaitra eto Madagasikara hoy izy, izay tena gadraina dia gadraina. Efa misy ny arifenitra tokony araina, saingy tsy voahaja izany eto Madagasikara. Tsy hijerena loko politika ny maroboninaitra ka tokony afaka ny azo izany avokoa na ny tsy iray antoko aza.